Resaka mikasika ny club ny Besarety koa sika mbola ao anatin'izay tontolo ny baolina lavalava izay ihany. Ireo mpilalao zazavavy ny Besarety izay tompon-dakalefitra teto Analamanga no resahantsika indray amin'ity fanadihadiana ity. Nakahery sy nakasitraka azy ireo ny generaly Rantra Barso izay mpiandraikitra voalohany mpanohana ity club zazavavy ny Besarety ity. No nidingana vitan'ny mpilalao rugby vehivavy ny Besarety izay tompon-daka lefitra teto Analamanga tamin'ity taom-pilalaovana ity dia nakahery sy nampirisika azy hatrany ny generaly Rantra Barso izay iray aman-dreny mpiay ireto mpilalao rugby vehivavy ny Besarety ireto. Antony aloha dia tsotra misy an'ireto ankizivavy reto izay tena hoe mba tia fanatanjahantena dia ny tena ray aman-dreny eo an-tanàna ihany mba tonga ry zareo nanatona dia manangataka hoe fanohanana amin'ny fanaovan'ny rugby dia izay ny tena nahatonga nay mivady zany hoe nanaiky an'izay hoe mba hanohana ny zareo zay. Zareo koa moa tsy hoe olona vao manomboka fa araky ny fatatsika vice champion ny Analamanga dia zareo zao efa ngamba efa 3 taona fanesesy zay fa mbola misy adversaire zay mbola zay zany nitanjona tratrarina hoe andavo an'ilay adversaire zay le mbola tsy afabele tsy afabele amin'ilay adversaire anankiray. Nandritra izay fiarahanareo mivady tamin'izay afa-po ve nareo raha nidingana vitandry zareo? Raha ny zavatra hitako farany teo aloha tena miaiky andreo ankizy reo tena miaiky fa tena tiany le izy tena tiany le izy ary zay le fitiavany an'izay le rugby zay tena nahatonga anay hoe alao toanana reto ankizy reto fa tena tiany ty zavatra ty. Ary ny manana am'le izy koa zany hoe za zany nataoko daholo sport rehetrarehetra ny indrindrandrindra fa ny sport collectif afa-tsy ny rugby ihany no tsy mba nataoko satria tsy mba nisy rugby tany amin'ny tanana lehibe anay dia zao no vao tena mahay mihina moa teny français moa zany découvrir tena hitako zao hoe ahoana marina le rugby fa tena misy fivoarana be le izy ary tonomboka mahafinaritra no mijery azy. Nanome toky kosa ireo mpilalao tetsy andaniny fa hiezaka hanao ny tsaratsara hatrany ny fanaiky ary ny rotota fa dia mbola hiaraka hatrany amin'ny taom-pilalaovana manaraka.